No tanterahana ny 7-9 aogositra tao Ampangidro Mahajanga ny fiaonamben'ny mpanabe tily eto Madagasikara na ny PO izay fanao isaky ny 4 taona raha kely indrindra. 27 ny isan'ireo mpanabe nanatrika izany, ahitana an'ireo solitena avy amin'ny faritra 12 manerana Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teo ambany fiain'ny manam-pahefana sy olo manan-kaja maro izany. Nisongadina nandritra ny fiaonambe ny fanatanterahana mikasika ny fidiovana sy ny fahadiovana ary ny fanadiovana izay niseho tamin'ny alalany endrika maro samihafa efa manavanana ny tily lalao tantaran-tsehatra na raha ny fampiarana ny vatana. Le voalohany rehefa mivese misasa tanana. Faharoa tandrofoana fadiovan'ny rano fisotro. Fahatelo mampiasa lavapiringa rehefa ivoaka. Akoatra ny dinikasa mikasika ny fikambanana, ny tandrazana ary ny fiangonana dia aloha hevitra mikasika ny rano fisotro madio, ny fanasana tanana amin'ny savony ary ny fampiasana lavapiringa manara-penitra no novoizina tamin'izany. Izay notohanan'ny ONG Water-Aid tamin'ny alalan'ny Diorano Wash. Anisan'ny nanamarika amin'ny PO ny fety lehibe famaranana izay naompana tamin'ny fidiovana, fahadiovana ary ny fanadiovana ka nitondran'ny mpiandraikitra ny taneta sy ny